Tantarako mada. Aditsa Valfaty. Tantara mitoy no soratany Fanjaraza. Tantarako Novelomy Ny Ravo Vanitso. niaraka tamin'ny Sineza Faly Fietrobelny. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Tantara ny totosainy maningotra. Aditsa Valfaty. mody tsy mahita ve ny indray-mbavy ao sa efa nahazo fananana tonga lafatra eo amin'ny Davalo be arena ka tsy tia lalana itsonika. Hitanareo mavomavo taizako moa zany nitavana amin'ny arembe zany. Oay, manahoana nareo da? Ve Kaijona manatsafa eo azafady indrindra rery Jona. Eno ay. Tena variana fikarakarana ka tsy maheno tsony mandro soa ianao Inona koa n'izany eo? Hita tsotro zao ianao fa tsy te halala. Anateninona amin'izay vilanina andrahoam-patsakoa moa zay? Mpiandro mivola vita koa nge raha ny tenanay toinao tsy taova tsy vorovory mantsy tia no mitavana amin'ny arenanao rindray aman-dreninayko. Sao dia mba tafahoatra loatra kisa amin'ny vavanao zany Oranoatra, raha tsy mbola namoaka vavana nanao fihetsika miantsiadina dia efa nandrafy anareo avambadiko ary dia ataoko hoe marina avokoa izay voalazanareo. Mpiaramonina ety manodidina dia samy mahita avokoa fa isaky ny fotoana tsy mahaeto an-tanànan-dravaly anadahanareo dia tsy misy afa-tsy ny filanan-kisamiko nataonareo mianadaha eto. Saingy hitanareo fa mandefitra moa ny tenako ka dia antsananareo milala isan'andro vaky zao. Aza mody mihatsara velatsy eo rerim-bola hita tsotro zao ianao fa mianjona taky reny indreny rehefa tonga mamangy an-dravaly zay. Masonao amin'izay fa mila hipotsaka taky reny masomborondolo reny. Molotra moa amin'izany manoatra noho ny moloko-soa. Ka tsy efa azonody kosa ve moa iny havana iny ka ataonao amin'izay itiavana azy na avilinao mekavy ravaly na avilinao mekavanana dia tsy maintsy makato satria efa sady voany be manaiky ny voatanan'ny odifity. Mahery odifity nareo mianakavika manaiky mihitsy aloha. Iza koa moa tsy malala fa tena vehivavy mpitana ody mahery sy mpanitsapasana raha lera soreninao iny. Dia vehivavy takanao zao ve ny tokony ho vatiny anadahako na teo hoe mikipy sy mitapina azany masony. Tena mahery ody nareo mianakavika. Ka tsy ferina konge amin'izao ry vola ny fanolian'ny mbola tsy kelikely ny fanananareo any amin'ny rasoreniny any indrindra amin'ny fotoana hoe tsy mahaeo an-dravaly. Oka izy anangona teny zao ry Jona. 7 andro ange ny azy fa ny andro fahazady kosa angatsy ataoko mpiandro vola vita fotsiny io. Sao dia mba mahery loatra kosa izany teninao izany raha matoa vola. Miaro an'ny vady aman-janany ny Iaravaly ka inona moa tsy nimbadiny raha mba hoe miliba sy mampiasa zeno arimbadiny izy. Nareo reto no to atao amin'ilay hoe didy maso mitsena fatika tsempoka aloha amin'ny malahelo ary mahavariana aminareo mianadaha reto dia zao isaky ny fotoana tsy mahito an-tanàna ny Iaravaly vadiny raha matombola vo tonga malitsa molala ety nareo. Rehefa eto nefa vadiny raha matombola to tsitsy ataonareo fa nareo ndray aza mitsara resakako. Tsy nareo ve zany ny tena be tsara velatsy iseko moro Jona mbola zanak'olo mirahalahy amin'ny Iaravaly nefa dia samy tsabatsabaka amin'ny raha tokantran'olona tako zao. Tena olona tsy ampy fisainana raha iseka. Mangina teo alary lehibe mandosy tia. Ela mihitsy nge ny tena tsy tokony hitsabaka amin'ny raha tokantran'olona. Ny asa mahaboto an'lahy tanterahana sy toto-saina soamatsara dia ampy an'lahy zahay. 30 andro fanjava raika ny adiny lahy eto fa ny akoatr'izay raha ampianakaviana ka tsy misy tokony hidiran'ny lalàlina. Ela nefa mila anditram-bola sady manompo azy raha teo nge. Maninona koa moa raha lelafy ny latra amin'ny lelafo hatramin'ny faladikapany tia. Zany ka ary to misendotra ambony any izany le roa. Tahaka ninona raha ngaty ny filelahako ny faladiangisa sy ny vavangisa ilofana isaky ny alady eto mora ihany sao dia miakatra tension ka ho tapaka lalan-draha. Raha maty amin'izao nge ka tsisy mpandritsika ny raha matovola ntsony. Tena ataly ty mitenena ry anina rehefa lasa dala fa za io no mirediredy eo ndoro Jona oty fa inona koa ny famaliana amin'ny sekondrana.
tena mampalaelo ary ny avambadinao reny raha matombola fa dia azo ninona loatra izy ireny mahatanty any alohanao ataon'izy ireny an'izao dia ndeha tokoa nga atao hoe fahendrenany tsy mamaly ny hafa amin'ny adalany zay mangina tokoa moa volamena nefa aza dia arahana loatra amin'ny adalany lavatoy izao ny adaly nao dia mirongatra ka ianao mandevitra amin'ray no ianjadininy aromotany amin'ny andro tsy ampozina savelao re izy andeha andro be ma sara azy reny lasaniko ataoko ahoana moa ny famaly aminy ry be ma za koa neko fe manara-panjaitra tsy maintsy mandevitra sarove nefa fa lehibe tsy mihoatra ny tendrombohatra fa rehefa tsy miteny dia tangena ny vorona mananjo iaro ny voninahitry ny tokantranonao ngenao aza disy mandefitra manana ny rarina zany fa ataon'ny sasany tangim-bozina ngenao tokoa moa zany ajanoa ny andro re zandro be ma ndrarato izy na fa andany andro amin'izay olona tsy manakatao fa tsy mitsikerany hafa ve ahoana re oza raha misehanao raha mba eniny zao adalany anabavony zao indrindra fa ny ataon'le jonina marivo salosana iny tsy misy dika andreny fa mpahalalana an'izany aminy sao dia ampisara-bazana azy menada eo ka tsy tiako koa dia reto foana eo raha ny adalany ny avambadinao fa vehivavy endry tokoa ianao fa tao mandatsange enao zandro be me sanatria tompoko mampalahelo aloatra zay nanaovany reto avambadinao anao isan'andro vaky zaoko faly araha hoe fady ara zany hoe andatsanao satria raisiko toy ny anabavika anao ka tsy hanory voana anao mihitsy ahy makahery anao azy nge no ataoko misaotra ry be ma za koa nge tsy mba mitondra anao toy ny mpiasa eto entiko ohatry ny anadatsy ananako ianao ary andao aloha ny asantsika amin'izay tsika ka atoandro ihany ny andro efa vitanao avokoa very be ma ny asa rehetra efa vita ka makamakaina kely fotsiny aloha rehefa avy eo mamahana villan'ireo mbeo ambala dia ny trangosoa ihany keo efa voatiro ateo fa tsika zao tsy maintsy mividy sakafo an'ireo akoho amam-borona fa efa ambivotra dia ambivotra sisa aoko fa oviana moa ianao no mividy farany hoe lansady ny sakafo ny akoho amam-borona ry be ma efa tamin'ny tapa-bolana ka na efa maherin'ny zany mihitsy aza fotoam-panatodizan'ny akonga zao ka tsy maintsy atao tsara toany ireo akoho amam-borona ireo so lazaina fa ataoko fanampy-tsakafo koa za raha matombola sakafom-biby esery be me kiraha tsy dia inona koako hoe raha ivatsy amin'ny biby tsy voateo akory ianao ny rehareta amin'ny vola sy jauna ny amin'ny fiosanosananao amin'ny sakafo mafilotra eto aminay asako fa vazivazy raha an-dalana tompoko fa ono raha tsy mahadiso re tsy voatery amaly ianao tsy zany mantsy fa tena mba manitikitika mafy mihitsy es ory be mahaza dia be sahafary sy be olakolaka eo mory be ma inona manitikitika anao sa zava-mamofady tsy hanondrana hiteniteny foana eo lehibe mity tsy zany ao fa zao zany hoe fa elaela ihany no vao nanomboka ny asa kelikely teto aminareo ngano marimarina kokoa vao ny asa kelikely teto aminareo mihitsy no efa naninona no efa naninona lazao zay tiano lazaina fa za eo manao zay aratsy ny eritreritra eo ka sao dia mahatezitra anao tsy inonako ka zao ary raha mamelo ka moa izy ty raha matombola dia oka ny teniko no arino fa aza ny tenako lazao aingana zay tianao lazaina ry be ma ataoko mahita kosa aloha raha hoe mamomotsapiny eo lazao aingana ary tsy maintsy lazainao zao dia zao zany zavatra manitikitika anao zany ka le izy ange fanontaniana tsotra saingy mampisalasala ihany ny anontany azy aminao zao re mba lasa ihany ho any saiko ka manontany tena hoe fa inona loatra reny dia ankalany vola sy jonina anao io dia inona ao anatin'izany fanontaniana zany zao mampatahotra sy mampisalasala anao eo ka tena dala be mihitsy ty be mity marina tsy efa tena ratsy mihitsy ny saiko la ny hoe veriko hoe amoatsapina mihitsy lehibe mandozy ty marina
ka raha-pianakaviana ngely izy madama nefa za zay mpiasa kely tia ndray ny tomboseo am'ilay obe fanadiadinako nataonao hoe mitsabatsabaka amin'ny raharahanareo mianakavy tsy misy tsinonao re zandry be ma sady manana niza hoavana kaiky koa moa e akoatra ny vady aman-janako fa zao eny tompo raha mahalinanao ny alalan'izany de fitao tanteraka alondra rahanao de tataraiko aminao ny ampahany amin'ny tantaram-piainanay tena mahaliana mihitsy ka aleo raha mitany raharahako aho efa vita avokoa ny raharahako ka asa na manam-potoana hitantarana amiko amin'le tantara mahaliana amin'izay ianao raha matombola eny ary kinina amin'ny tantaranay moa zany ny tena tianao fantarina ary bema ka za kosa ve madama moa isikotra ny atsipiri-piainanareo fa ny mahaliana fotsiny de mahatonga an'reto avam-badinao ilakisa aminao isan'andro vaky zao ko ny tena marina ary bema de tsy nakasitrahany volana nambadindra valy anatany ndray marina fangazo ny vadina nga ho ny anatany sa karazany roa ny fianakaviana manao lova tsy mifindreny zareo za mihitsy nefa alany hatrany ampiandohany za sy ny reniko ny tena tsy levo ny vavoniny mihitsy tsy vola ihany anefa ny mankahala fa nalenga ray miboty rahalandray iny ity ray ny joniny na leranga iny koa aza de tena makahala sy ny reniko mihitsy fa tena ahoana loatra reny mahatonga azy ireo akahalanareo mianaka tahaka zany sa ve nisy trosana ampifahalolana anareo kosa tany aloha-tany tsy zany rery be ma fa zao olona tsy de nanahoana loatra teo amin'ny fivelomana izay sineny ny hoanina androany tadiavina androany ary ny hoanina rapitso tadiavina rapitso pitrongo vahoamana raha marina zany hoe matana ny fakatiana efa izay sy ravaly fantatry ravaly tsara mifahantrany amianaka nefa tsy nahasakana amin'ny faniriny ay ho vatany zany reo ray aman-dreny-dravaly aloha tsy de sarotony loatra tamin'ny faniriny-dravaly ho tokantranony fa retsy rahalahany rafozany draiko ny araka tamin'ny vola no nitsipaka marin-drano soketain'izy ireo hoe manao tany avo avaratra hono izay mianaka zasiny reniko zany ny arendravalo ny nanekeko azy ary ny tena loza de lazain'izy ireo mihitsy fa hoe nitanako tamin'ny ody mahery hony rahavaly ary reo ray aman-dreny no nasiko mibe manaiky tay marina de ahoana raha izany natanteraka ny fanabadianareo singaravali nanaiky any ve reo zay nitsipaka sa nanahoana tsy nanaiky hatramin'ny faramihitsy ry zareo raha valy sy izy mivady ray aman-dreny ihany ny tonga nangataka sy nanao nyfombafomba mifanaraka amin'izany ny fahasorenina tamin'ireo ray aman-dreny angeny na tonga ny vola tsy hiara-mitoetra tamin'izy ireo fa nalony tany amin'ny trijonina ny mipetraka tena adala mihitsy zany raha olona ka finina hatrany amin'ny fisoratam-panambadiana sy ny fanamasinana amin'ny mariazy ve de tsy mba nanotriny izy ireo ka zay sy ravaly ange tsy mba nisoram-panambadiana izany vodiondro fotsiny de zay eny nikasany anao ihany zay saingy hatramin'izao aloha de mbola tsy tanteraka izany tsy de mampaninina loatra koa moa na izy zany na tsisy ry be mahatoky ny fitiavam-bady koa tiako izy ary tia de ampy azay raha zay soratra any amin'ny fanjakana nge ka azo vonoina amin'ny fotoana tiana aminona azy zany ry be me ny fitiavana ihany ny lehibe indrindra tsy misy ambony mihoatra ny fitiavana marina aloha zany madam-bola de efa ela moa zany zao no mivadianareo efa ela ka ko raha valy taona ve moa ry be mamivadianay tsy efa mba ela ihany zany sa hoana osy be mam'izany efa ela ka zay taona ny lova zanaka iny ny taona ny fanambadianay eny de zay raha tantaraina ambangivangony amin'ny bema ny zava-misy sa mbola misy zavatra fa mahaliana amin'ny bema aka ay ve ka zany natonga ny vola sy jona nao an'ireny fihetsika ireny aminao de aiza kosa madam-bola de efa valy taona ve ny kambananareo singaravaly nefa mbola manondolo-po ihany zareo hatramin'izao fa nga vitan'izany fa ahoana indray maty mifanao roa taona raha fozako niara-ny toetra teto moa zay ka teto ny nahafaty azy mivady ireo tsy ny salasala mihitsy ireo avambatoko na nameloka ho namoroka azy mivady ireo ndray marina de sahan'izy ireo hatramin'ny nanasoketanao mpamorika ve de nanaiky an'izany kosa ve ianao madama tena vitany tokoa zany ry be
ary mbola anisan'ny ankalain'izy ireo hatramin'izao anie zany e. Raha ny hoe nanaiky tsy nanaiky ako, mandry ny saiko, madio ny eritreritro ary malala tsara ny vadiko. Noho ny herin'ny fitiavana ifankatiavana Esravaly dia tsy nanao apota amin'izy ireo aho. Eny e, tsy lavina aloha fa marary ihany ny fo amin'ny enjidratsy ataon'izy ireo e. Saingy ao Andriamanitra itokisako Orbema. Rehefa manakina ny saiko sy ny foko amam-panahiko aminy aho, sy mba hananjava mahory izany. Tena marina mihitsy ny voalazanao. Rehefa tia sy manaky anao koa ve ny vadinao, motsy fahendrena ny mangina. Zay mangina raha teo ny volamenako, volamena latsaka ambovoka reny marina ka tsy avelan'ny asiny tsy hiratra. Zay fatokisako ambadiko izay indrindra no andeferako Orbema. Sady za mihitsy koa nge no andeha ampisarabazana azy menakavy. De tena iderako anao manokana kosa aloha ny fahendrenao raha matombola. Misaotra Bema. Vitsina nge ny olona mahalefitra manoloana ny toe-javatra tahaka an'izao manjoanao zao e. Vidika aza vidimboninahitra ka. Sady raha azoko tsara ny fandehan'ny fanazavana nataonao teo dia ny ampisaraka aminao amin'ny aravaly mihitsy ange zany ny tena tetika ireo avambadinao reo e. Tena zay mihitsy. Ka raha izany mba mailo ihany ianao raha matombola fa tsy mitsahatra ny mamela pandrika sy manipoditra kondro amin'ny lalana lehanao nge zany ry zareo e. Anao zay ameloko anao eo masom-badinao fotsiny izy ireo mba amora ny fandresen-dahatra ambadinao ino zay atsangatsy amanorana dradradradrain'izy ireo mila ho isan'andro vaky. Marina mihitsy zandry Bema. Ho hita eo ihany zay ho toy ny tantara e. Ny tsy ho ny vola mandefitra e. Ny ratsy raha teo mananjara fa ny be fanahy ny tsy maintsy tompony farany e. Mahery eza amin'ny ratsy ataon'ny olona fa le Andriamanitra ivavahantsika nge ka avy petraka fa iva fijery. Marina zandry Bema. Dia misaotra indrindra ny fankahirezana re a. Manahory nareo mianata? Bema, itsongo ty anay nga? Sanatria kosa madevola. Fa olomeloko anga nareo sa olona mitsoka ny trosako ny le hotsongoko ty. Sady tsy mpiaza olona raha teo koa nge ny tenako ka nde hijoko anao e. Sa misy zavatra tsy mendrika kobokoboninareo any ka ahina ho fantatro Bema. Soary izy ta e. Raha ny sombom-pahendrena kely mba misisika ato anaty dia ny anelanelana anareo sy raha matombola mba aiavana sy fanara-tsaina fa mahatsiravina sady mahamenatra ny tany amam-bolona mijery anareo mifanesy sy mifanebaka lavo zao. Nefa nge dia biotra fa tsy sanatry hoe pirafy e. Tsisy idirany lazy raha ranay menakavy ry Bema. Rehefa tsy ampy alany filananditra amin'ny rombola mivady dia aza te aminay alany mba mianakendry. Tsy lazy boto io mihitsy akory no ampianatra anay ny fahendrena tia teniko amin'laza zay. Boto ahoana ary nga roa. Zany no izy tia. Fa tsy ny anaran'ny nga moa no atao hoe rainy boto. Raha ny fahendrena indray tsy amboko fa mba manana tsy mena amin'ny tam'izay ananandrangany aty na dia hoe lazainy rangafa boto aza ny tena. Lasa ty mandeha any a. Lasa mandeha any ry lay be mandosy ty a. Izay tsy nandina dia ny tokony ambaravara-tsekoly io indray no mba hitory fahendrena aminay. Raha endry sy misainy ty dia zao no izy. Lazao ary ampifantary tsara amin'iny mbola tsy vanina tompony ty iny fa raha maso mivandravandra ampitahotra izy. Ny aty koa no hoe sakay kely rano anditsiko azy. Antany iny adinay, andrano iny lanosinay, ary na ny andanitra azy iny loharinay. Ka raha manana herim-poso fotoana anaovana zany rehetra zany ve tompoko vavy tsy aleo mba mandany rondo tsatsaka an'izay mahasogoko eo amin'ny fiainana. Valalan-danitra ve ko asikosika. Maniry manitra ohatran'ny alika miambozikodotra zato retonareo moa zany e. Akombony ny vavan'lahy ary manisa teo la ka raha mbola mahatazana ny lahy eo amin'ny loka eo dia totondro ny tefany amin'ny tavalahy. Lasa lahy mandeha any amin'izay mahafaty any lahy any e. Fanganga ny sandry sy ny lalàna no samandidy sy mandrao anataka zany ranga. Lasa lahy ho mandeha. Manisahatra amin'zato fa tsy aly eto ahy e. Efa miteny amin'lahy zay Bema. Ary so dia very ranga fa misy matao ato an'izay totondro ny ranga koa azy eto. Sady nosoran'ireny menaka no nosoran'iraiko tantely ary
notofan'izy mivady ronono ka lazaiko eo amin'ny seryjona fa fady anay ny membola eto entiny se fa lehilahy tsy dikan-dany aty e ka mitady zany lahy mitady alahy elahy zay tsy vary ray venty mba antolo ahy eto tsy ilaina miady amin'io ianao jona analabarapatana amin'izay botin'olona eo ianao aza sakanana reny anadahanao raha lehilahy ny heritrandra nga mahaboty tsy mahaboty fa aleo zay mirahala aloha mba hifanandrina de hita eo zay mahery andao andery vola mba oly hifanentsika soelahy miteny any lahy zay fitao andro any zay tiany lahy tao fa eo lahy manao taridosotra eo fa misy masokarenako mosa misy tombo-marotra amin'ny lahy no andeha ilefitra amin'ny lahy mbola sany lahy ihany ko maminga vigna male vady ety de tsy maintsy tevaiko ary raha mandrotika tsy maintsy rotehako ihany ko ataoko fa mazava amin'ny lahy tsara angamba zay ndao ande efa hoe aza mifamaly amin'io aza matahotra koa ny anao ry vola fa ataoko tonga tsara any amin'ny raha mahatombola mpampiasa le afatra avy aminao raha tsy sanatriny ka hoe ilatsaka ao mbalakosoka ho tsakotsakony le kosoa ao velominareo da de mampamangy any amin'ny ray miboto any e fa ilozany lahy milalao fotsiny angary lova tsy mba misy devoir ety mody anga lahy zany edinyreny lahy inge lahy raha ilozany lahy be lalao eo fotsiny e ka za efa niera tamiko efa vitako avokoa ny eto modiko ay ary inona moa zany no ataony lahy eo rehefa lehibe ry lova mba mametraka fanontaniana za ve nantany mibera anao ohatra ny tatanay sy mamanay ako inona lesy zany ry lova ratsy zany anao ohatra ny tatanay fotsiny aka de am'izay mba mandeha tomobile foana de mahita tany be dehibe de rehefa mody tondra vola be dehibe mihitsy de mitondra kilalao koa de zay koa ngery be mahazo akanjo vaovao foana rehefa tonga tatanay sady am'izay tondra driky be dehibe izy de bombo de mofo fa be mangahoana ka tsy aleko manao ohatra ny tatanay mba mampimea koa ty lahy ty ry lovaka manino zay adala angely ty ka toandrainy ka tsy be marery no adala eo be maro tsy mandeha tomobile ohatry ny tatanayko izy any lazay be mafahadala na tsy namako tsoiny io be mio ka finina indray hony zato mampidongy any lova e miady indray nganareo rô lahy kanjorineny lazay ny be mifahadala hony dadatsika fa maninona kosa hony dadatsika ny lasainy be mifahadala alasantsika amin'ny dada io de aleo vakiny dadany ny vavany mihitsy ase vakiny dada mihitsy eo vavany io be mabetay baraky be io so laigako ary lesy zany fa tsy adala zany izy tsara fanahy be moa ny dadany lovo mampomea koa nareo rô lahy reto manoatra noho nyreny zaza mifanarakaraka reny tokoa ny any lova nga motsy zany foana madama fa tombany tsikitsiky indray ho aty zao bavinao e hitako angizy ny resaka tamin'ny to iny fa no dikona no vero maso fotsiny ko fa nga motsy reny ihany ny fanaony rehefa misy zavatra angatany amin'ny anadahana amiko e fa nga moa mangata zavatra aminao koa izy iny rehefa misy mahaporitra azy sady mbola ravaly ihany koa ange miantoka amin'ny fiainan'izy iny fa anarany fotsiny izy no hoe mipetraka ao amin'ny trotsoniny zany ve sa koa ve moro be ma de ho sarotiny amin'ny havan'olona zay aloha de mariny fa ty izy mba mitsikitsiky taminao noatra nampiniako hitanao moa bobi mpiandry ny tanàna atsika manino bobi raha mahita olona tsy mahazatra azy izy de hodinitsitsiny kely aloha kanja raha vao mijabaka aminy de rambasany raha tsika atao trano no misakana azy ny alika amitsika nge ka tsy faly ny fanohatra amin'izany azako oka rery be ma afa-baraka amin'izany fanoharanao zany raha misy mandray zany marina mala amin'izany io tsika no arian'Andriamanitra sika samy manana ny toe-tsaina mampanahany de aza mba tia mitsaratsara ny afy zany
raha ratsy ny any am-pony ihany dia aleo azy ihany izany. Marina mihitsy aloha izany nefa rehefa tafahoatra nge fihetsaram-belatsy dia zary-pozina ho an'ny olona ivelan'izay manao azy izany izany no atao hoe tsiky diplomatika raha matombola. Tsiky diplomatika dia asa rehefa azakazak'izay manao ratsy ihany Orbema. Soritra ao aminao mihitsy aloha raha matombola fa tsy mino zao aretim-badinao zao vokatry ny avizanana mihitsy ako tsy hoe manan-kivy anao sanatria fa tena hafahafa nge fiseho an'ity aretina mahazo azy ity aiza ve ka tsy ampy atelona akory ny narariny dia efa reraka be ohatran'izao sady izy zay dia asa Orbema fa marary vady moa ny tena ka tsy maintsy misahirany. Finna aloha ny tia Orbema ho lasaina amin'izany tena hafahafa mihitsy ty soritra aretiny ity ka marina tsy tena ratsy mihitsy aza ny eritreritro ka te hiteny hoe everinao hoe ho aretina nataon'olona ve zany mahazo andravaly Orbema so dia mba hanendrikendrik'olona amin'ny zavatra tsy mitombina sy tsy misy pirofo laty ianao ka tsy afeniko anao moa raha matombola fa raha ivola aloha dia tsy inoko loatra ny avitany zany amin'ny jokony na dia eo aza ny fahakalany anao zao baviny fa raha ilay jaune sy ty rainy boto rainy ity dia tena mahana mihitsy ary tena tsy mandiso any eritretriko na raiko hoe izy telo mianaka noho ny ray mitsitsombakomba dia hosahanao an'izany kosa ve izy ireo Orbema indrindra fa raha lazainao hoe mitsokombakomba miaraka amin'ny jaune sy ny rainy boto vola dia tena sarotry inona mihitsy izany ka anadany ray tapo aminy nge ravaly ka izany mahalala sady amin'izay indray mbola miantoka amin'ny fiainany fa tsy hoe manilikilika na mamela azy ho irery dia foanao ao-tsainao mihitsy izany eritreritra zaty izany Orbema izay asitrana andravaly zao ny tokony heverina izay raha teo koa no ilako mifanampianao fa tsy izany fiahiahiana olona mampisavy izany aza atao mahamelo ka re raha matombola ny eritreritro ny tenako ariana fa aza ny tenako raha misy diso izay nambarako anao ny teniko hoe raha hiteny adray azafady fa mba mianatra amin'ny teniky no saingy tsoritra ao aminao amin'ny kitsipokosa aloha fa tsy mahafoana ny ahako velively zany tsy ho haiko adonona mihitsy mantsy le teniny vola taminao ny ray andro nanao hoe mahaiza manilika fa sao tratra aorindry iza moa ny mahalala raha toa ka hoe ianao no mikendreny nefa ny anadahany vo tsy matokololoka fa na izany na tsy zany aza manahy ianao fa raha mbola eto koa tsy hanary anareo velively zany akory dia asany tokoa raha vitan'izany izy Orbema ny adalany tsy ambakaina ngeka Andriamanitra mahatahotra tsy ny loha samangina koa ny jerena fa Andriamanitra ao an-tapony loha tsy misy miafina tsy ho hitan'Andriamanitra re Orbema ianao sisa Orbema no hany namako eto ianao no hany sisa raisiko hoavana raisiko isam-pianakaviako ataoko toy ny ana tamin'ny fanampatsiana iamiko ianao raha izay momba amin'ny vola sy ireo avambatiko indray aza manao an'io renao raha matombola mbola iova ihany izy ireo aza adonona nge fa misy eny lovy kofe mampitoy ny rom-pihavanana eo aminareo rototo tsy Orbema tena fihetsaram-belatsiny eny reny raha mbola tonga mandrindra fihavanana amiko eto reny ery ny fihetsiny nandritra amin'ny fotoana nahateto ambohitra ny nofindra tompokila reny raha azo nataony nandroaka teto amin'ity toerany ity dia nataony mihitsy ny tany ampandevenana tsy lazaina tsony reka any ange Orbema ny sahondresaka tamin'ireny nininy zareo nafafy hoe re mifanendrikendrehana ho namorika ambadiko reny dia mbola namafisy ny vola ihany koa ny fiampangana ho namorika an'ireo ray aman-dreniny
dia tsy fantatro tsony tsy fantatro tsony rerybe mazay fahambaraka tafiko amin'izao fotoana izao aza manao anyzany kosa ianao raha matombola mino fa izy ireo ndray aza zao no tondron'ny olona molotra noho ny ara-tsi-panahiko dia hevitra avenao fa ino an'izay resabe hafafin'izy ireo ny olona araky ny teniko aminao matetika dia hoe volamena latsaka ambovoka ianao raha matombola ka tsy avelan'ny asonao tsy hiratra avelao anenjika izay anenjika Andriamanitra tsy hamelanao olo toy ny olon ratsy tahaka an'ireny tsy zakako hoe 7 ny ratsy fa ny ray andro kosa ny tsotoany akino amin'Andriamanitra ny fiainako avinareo mianaka mahay ny zavadrehetra nge Andriamanitra ka aza matahotra fa mino fotsiny ihany dia tena tsy fantatro tsony rerybe mazay ho fiafarany mianaka eto mino fa tsy hipetra-potsiny amin'izao raha hivola singara imboto ary John ny anaisitra eto amin'ity toeran'ity mihitsy ny tanjon'izy ireo tian'izy ireo nga fa vady niterahan'ny tompoko lahy ianao tsy mananjo anala anao eto mihitsy zany zareo nefa zadonoina ihany kory bema fa vady tsy vita soratra raha-mpanjakana nge ahy noho izany tsy mananjo izaka ny arena no arimbadiko mihitsy fa ono raha matombola hoe fa nga kosa moa lova tsy natsangana tompoko laka ka nanatsangany azy lova ny trano sy ny tany rehetra tokoa ny ka mbola amin'ny anarandreo ray aman-drenindry voly zay nge nilazako anao hoe tsy haitsony azy fiafarany mianaka hitao ihany re zay ho toyany mahereza na dia izany aza zao nilazako anao raha matombola raha mbola eto koa ny tenako dia matoky nareo mianaka fa vona ary ho namana akaiky anareo mandrakariva tsy hanary anareo na mora na misarotra soa nge raha soa ny nataonareo ka everiko fa raro ny loatra raha mba mamaly fitianareo ahy misaotra rery-pema dia vao maika izao mazava aminay fa tena ianao mihitsy ny fositreto amin'ny fianakaviana ary mbola tsy nionona tamin'ny famoriana an'ireo ray aman-dreninay ianao fa mbola vitanao ihany koa ny nandatsaka ny ainy anadahako ito izao fa tena maika niliba amin'ireo arena tsy ny sasarany ianao so adinonao ary fa tsy misy ny rahanao ny ary tamin-dravaly teto na dia ray aza mbola lovana velan'ny tatanay sy neninay avokoa ireo mivatanonareo ireo noho izany zay kojakoja mombanao sy zay fanakany rahanareo sy ravaly ny ary ihany no entinao miala eto mivolomba amin'ny akoha mamborona ary ireo fiompiana hafa dia mbola avokoa satria zay no arindray aman-dreniko ihany ny mpiazonareo voteto vavolombelona afaka miarao amin'izany ireo havako akoatry ny mahazana-karatalana manana zoandova 100 isan-jato milelaka amin'ny faladianao ry ary vola aza manampitrotraka amin'ny fahoriako ianao zay fanasoketana sy fanendrika endrianao mpamosavy mpamoroka tsy ahoaka izany madio ny saiko aoka ho an'Andriamanitra rery ihany ny tsara raha tena misy heloka nataoko tokoa teo amin'ny fianakaviana raha ilainao aza ny hozonako dia sa miozona amin'izy zanakolahy mihitsy aratoka aza mody adalo rombola roviana moa ny ratsy no aiky ny faratsinika fomba ny adalako nge no miseho endry manoloana ny manam-panahy hity zao fa ianao ny tena mpamosavy malemika eo ny mbola sa manaditeny eo ihany raha marina ngery jaona inona koa hoe tokony hompitazana fotsiny se amin'izao raharaha zao fa tsy misy tokony hidirany se mihitsy zao rehetra zao ekena fa isam-pianakaviny se nefa tsarovy fa resaky ny mpiray tapo zao tsy misy masokarena se velively amin'io ka aza mila sitra mihitsy na dia kely azy elahy io mihitsy ny tokony angina ry bema sa manana tompontsoa isasana amboly alahy no to miseho amin'ilay sy miaro fatratra azy arika efa ela mihitsy koa nge ny tsinjoko fa misy tsy mazava amin'ny lasim-boly ka izy amin'ny mahita natetika mbona ny lasim-bola mihitsy aza ny famorenan-dravalika amin'izay do tanteraka ny nofinofina dalany lisany moramora ihany tena marina mihitsy zany ry jaona io be mandozy io mihitsy ny tena sakaizany ratsym-bola ratsy izany io hiaro asatrany sao dia ho vidin-dafo mivava tsy ambona ry vola dia sahanareo mianadahy mihitsy zany no mepanga sy manositra amin'izao karaza-pahalitopana rehetra zao tsy vaninareo natao kany ny andefitra saingy efa tafa oatra loatra ny ataonareo dia hifankahitsika manomboka izao
Amp'izay fandeferako izay. Efa nifakahita hatramin'ny ela ankehtsika e. Efa manana ny be mahosolon-dravaly ianao zao raha matombola ka tsy hanangam-bozina. Dia tena efampitana tokoa tsika. Izay relo monetona anareo na zay. Tsarovy anefa fa tsy izay mihitsy no tompony mangatakatiny. Ny tsaramaso no atorony ary ny voanjo no atsisiny ka aleonay rano na maty-maso tsy maniry toy izay anireny atsisim-bolony hafa. Dia volako lava lalao mbola hoela. Sao no izy rombola. Ekena fa vadiny terahany anadako ianao. Tsarovy anefa fa fanambadiana ny tanterahana araka ny fomban-drazana ny nareo. Noho izany tsy manan-kery eo amin'ny lalana velona ny fanananao Soandova. Lova ny tsy fantatro na natsangandra tompoko lahozanany na tsy. Tonga dia lazao izay tianao lasaina ary vola fa aza miolakolako ohatran'io a. Tsoroko aminao fa efa leo amin'ny vava ratsy fanaratsiana fanao nareo koa. Aza fizanona misasy teny lavatsony a. Ely zany fa zao no izy tsy misy tokony hampiafafanao tsony ny famborana ny fanapaha-kevitra efa neratsika nanapaka ary vola. Ka zao a, zao no izy rombola. Mandidy anareo mianaka, miaraka amin'ny bema, mandidy anareo zay hialy eto amin'ity toerany ity. Inona? Zany e, mbola arin'ireo ray aman-dreny vola avokoa ny eto fa tsy misy anao na de ray disy ray tanana azy. Omeny herinandro nareo makomana anareo. Ny fanaka sy ny kojakoja tokantrano ny rahanareo sy raha tompoko lahy ihany no any azonareo entina miala amin'ny toerana eto. Zay tahirina fenina ho any ambadika any tsy dia hanentsika anao ny amin'izany zay e, tsara tsodrano zay. Nefa tsarovy a, fa azy azo tamin'ny makarakara tsy maintsy hivoaka amin'ny kilodoka. Ka raha ohatra hoe misy fanontaniana na misy tsy mazava, mahazo manontany ianao fa vonona ny anome fanampanazavany zay e. Asiako fantsiana kely fotsiny izay voalazany Jauna teo. Zay tokoa kia. Ny aminao ry be ma, dia mbola manana safidy malalaka ianao na andeha anaraka mbola na hijanona eto. Vonona ny anakaramanao zahay raha tianao. Sa ahoana ny hevitrao? Nene, mbola manana herinandro ianao eritreretana. Tsy avy hatrany ny valiny. Iza niaraka onona amin'ny olon-doza tsy manana toe-potaka anareo. Isafidy ny ara-monina ihany dia ny poniny afo be ny arahako monina. Hay. Adalanga ny fiheveranao ary vola. Imbola aza niteraha ny anadahanao raitapo aminao sa anao manao azy takizao. Maika fa zeza sady tsy taovanao ny tsy volonao. Mamoiza raha voatay fa mangery ambony vato lampy ny ankizy. Tsy faralahana akory neto ka hiaritra ny maimbeto aminareo a. Hay. Ny fisarahana amin'izy mianaka zao no mampalahelo ahy. Ka raha mba olona manana tsepo-saina mandinika nareo dia zay afaran'izy mianaka no eritreretina fa tsy ny amitry mihitsy. Tsy tambatambazana koa le tsy lahy. Zay mihitsy. Ny lehilahy matanjaka sy mahavita asa koa ngely ity be dia be. Asany. Sady lahy koa ve tsy anaraka mbola amin'izay misy azy ihany. Tsy efa bebe ihany koa ve zay mivoilikilisa teto zay ka? Mandidy an'lahy le Jauna ratsy sainy ity. Atsaro ny fanasoketany lahy amin'ny zavatra tsy nieritreretiny saiko. Tsy hovany ny elahy. Ary elahy inona ka? Elahy ny tena devolo velona nanapozina ny fiainany volamenakavy. Oka tsy famingavinga fa andreo dia mahazo daroka amiko elahy. Mampitandrina ny lahy zay be ma. Ka eto sy entiny lahy fa tsy misy tokony ampikofo maso amin'izay elahy mihitsy. Samy lehilahy le tia. Andao fanao rasala fa azany vava fotsiny no amatsamantsana takan'io. Tsy ilaina mifamaly aminy eo ianao ry Jauna. Otra mitady le riko. Zay no izy rombola ka iangaviana ianao anaraka izay voalaza rehetra teo. Raha te hitorena eny amin'ny fitsarana moa ianao, malalaka tsara amin'izay tianao atao ianao. Saza manany amiko ianao ry vola. Sady tsy hitory anao any tsy hanana lahelo aminao. Hiezaka nialy eto alohan'ny fehim-potoana napetraka ao azy zay. Ay mba olo-kendry tahaka izany ihany ity zao bavinao ry volako. Ka tsy mba manana zavatra hafa azoko manampy anareo mianaka afa-tsy ny hoe ny saiko sy ny foko ary ny fanahiko raha matombola. Mahireza fa mbola ezaka ny fiainana. Zay asono avy banjinina fa
aza mitana lahelo sy lolo-po amin'ireo avam-badinao reo e tsy ahaso ny fiainanareo mianaka akory ny fanaovanao an'izany ko ka ho aiza moa izay mianaka e de tena onjonjonay mianaka ange sisarobe maniady sy tolona amin'ny fiainako avinay e zaho ny sitrapon'ny olombelona tena maty tokoa ny kambanana sahana izy ireo manao maso voatototany zao re Ramatombola misy fanampiana kely farany azoko ataonareo ihany ty mialohan'ny alantsika eto amin'ity toerana ity ka isarahantsika torana de tsy fakahita tsony tokoa mantsika arobe me efa satranao loatra angelova kely ka asa sao sy anjo azy raha ilozanao robe ka tsy maintsy misaraka nefitsika Ramatombola ka tsy zakako e tsy maintsy samy hiatrika ny fiainantsika avytsika andeha melo-maso ny any aminay ahy fitadiavana mahazaka maniraka angeny nandozako ny any aminay akanina fizana ny any ka tsy maintsy hipodiny saranao ary manan-kantoroahana ihany robe ma zay mianaka azy zao de tena mbola akamatatra mihitsy no avinay zao reno izy Ramatombola misy zavatra tsy nampahafantariny raha tompokilahinao za moa no mba nitokisany ka nampahalalany izany zavatra zany fa misy inona indray kory be ma zava-tso le izy ka ary aza taitaitra takan'io moa ianao e tsy zany fa zao e nanao tahiry miafy ny raha tompokilahy vadinao ka tsy nisy olo-kafa akoatra ny tenako no nampahafantarany an'io ka ankehitriny tonga ny fotoana tsy maintsy ampahafantarako anareo mianaka an'izany ndray rery be me zany ve aza de manao an'io ny anao tena marina ve zany zao manomboka eto de zay ahasony fiainana viverina tsy tsara ny fendrofendro lava sady tsy mahasora teo zany no tsy ampiverina ny efa lasa ihany ko azo atao hoe misimisy ihany reo tahiry reo ka everiko fa misy anangananareo mianaka fotobe velomana ho anno avinareo mananjina ny olombelona Ramatombola to tsinjotsinjony raha tompokilahy angamba ny fefaran'ny fiarahanareo ka de nitsinjo mielozy efaranareo ankonana izy tena olo marina ianao robe ma Andriamanitra ny fiadanana nge hitasy andraraka amin'ny fahasoavany aminao tena olo mahatoky ianao ene tsy hitako tsony zay teny ilazana ny toe-panahy masina sy madio loatra nananao robe ma azala ny andro manindraindray tsony ianao Ramatombola ka marina sa efa nivoady mihitsy fa sady tsy vadika amin'ny fitokisany raha tompokilahy no tsy hamadika anareo mianaka ihany ko misaotra betsaka be ma tsiniko anatrehan'ny lanitra sy ny tany ary eloko anatrehan'Andriamanitra ny fivadiana amin'izay toky efa noteneniko andraha tompokilahy anolotra anareo an'ireo tahira nefa zao no atao tsy maintsy afindrako any ivelan'ny tanàna aloha reo zavatra reo iza moa no mahita raha mbolotsika raindro zareo koa ny etantsika hoentina mivoaka eto le jauna sy le rainy boty rainy iny mantsy ny tena mpanome sainy ratsy an'ity volo tiako zay aloha de marina ny fiomanana arombola nde atao teny zao eny ary tsy maintsy miala eto faran'izay antsika satria tsy mbola fantatra zay hevitra tsy kobonin'ireo avambadinareo reo ko ohatra ny endriko le fahitako any ty rangaty zany izy koa aza jery fa ohatra ny mandinidinika be anahy marina raha tsy olona fantatra io nefa taiza roviana ka azafady ange raha misekely raha tsy mahadiso oay marina tena ibema marina hitako moa ianao mandinidinika be anahy mihitsy ko tena ilova vety lova ty ilova kely fa iny boribory marina ny taniny se lasa raha mise sady ty lova mpanadala fa iny marinako ambinin'Andriamanitra eny foana ary seny olo marina marina zany robe aza mba manao ratsy amin'ny tany ihany mahafantatra sy mahay nitondrany ny fiainan-janak'olombelona nge izy ka manahoana ny reny se an'izay ro lova any izy ihany robe ma bolangana tsara sady salama be mihitsy mety ny fiainany tahin'Andriamanitra araka ny teninao teo
tsy aleo ataoko hoe ingabe amin'izay ianao satria efa mba hitako atsotsotra hoe bema ihany sy izay nefa ny fakazaratsika tamin'izay lova zaza zao rehefa eo mason'ny olo-kafa ihany vao iantson'izay hoe raha misy lovako sahoana ozy sy mba natoraky ny vitana kosa sy taty aminay no tenen'ny fanjakana nefa ny fanompopireneny velan'ny tasika ka no dia asa ary be mananatoraka ny vitana fa dia atiny nomena anjara fanomponao atoko dia zao mifankahita sao matsara zao indray tsika fa tena avy aty amin'ity tanàna aty moa zany fiavinareo ry be tanyrazana avy amin'eny ny aty ry lova tsy dia manambengy zay ny eto sara raha misy velomana raha hoe ny lova avy amin'eny fa ny fanofanatan'olona zao no tena imasokoko rehefa misy velomana ary sy dia zay zay mahasoa ataon'Andriamanitra marina ry zany ry be raha za aloha ianao dia nijanona ny asa tao amin'ny herineny tovola ihany tsy afeniko an'sery lova fa tena nisy fotoana ny verenako tany amin'ny tanàna tany tokoa ay kosa ny fankahita tamin'ny volana vavy ray se mihitsy ny tambatambazany sy nampanantena ny zavatra betsaka tokoa ary nomeny toko fa hitondra mikitsy-po za mantsy araky ny filazany efa zatra sy mahay amin'ny atsipirian'ny fikarakarana ny tanana sy ny fimpiana ary ny fambolena rehetra ka tsy azo ny antoka loatra hono raha hoe olo-kafa ny karakaran'izany rehetra zany tena anaky anazy ianao sendra ny safo siokana mpandry adrisa ary lova sady rano marina aloha dia zao azo lazaina hoe tsara fitondra ihany ange voly voajany ihany mantsy ireo fipetra napetrako sy ny fanarahako taminy fa inona ny alanao tany raha izany ka ijonony iny ny tena fosotrako tsy vanina mihitsy ity tsy zany mantsy fa zao nandritra ny fotoana ny anaran'ny vola tany andreny vohatra dia le ratso iny zany hoe jona zany iny ny nasainy vola nanara-masony raha tany ambany vohatra ary rehefa tafavoaka ho mpampivelona azy vola dia voatendry ny asany indreny vohatra ihany ka ijona ny nanakinana tanteraka ny tany ambany vohatra rehetra ay kosa ka lasa mpampivelona ny tovola tena mahafinaritra amin'ny vaovao zany manana ny antom-pampivelona zany zao sery koa ty dia fa anakiresaka fotsiny ety an-dalambe tiako andao aloha atoroko an'seny tranoko raha tianse dia miaraka mipetraka tsikaro alahy mandritra ny fotoana esansy ato aminay tena mety zany ry be sady za koa ane mbola tsy manana trano itokanako ito ay fa o ary lova tonga oviana moa zany sy ary aiza no mivantana vo omaly any tonga teto ka mbola any amin'ny gadelege mivady any no mivantana amin'izao vita ho azy zany ko ndao tsikaro alahy hiaraka ho any amin'ny delege zao dia zao azavaina amin'ny fifandraisana amin'ny tsikaro alahy dia any amiko sery no mipetraka raikitra zany ry be efa tafita somatsara ianao zao ry lova sady efa miasa raha teo mba adedakeria za mananjanaka mpitsara eny amin'ny tribonaly saingy zao manina amin'izay ho raha mba maka namany efa mba maika hitaiza zavikely ange ty reninao ry lova marina tokoa zany teninao zany ry neny marina fa tafita somatsara saingy ny lahara-panome anamiko any zao dia ny ampitombona tsara amin'ny fiainantsika mianaka tena hitako lany vola mihitsy angentsika ry neny vao nahavita tsakany sy andava ny fianarako ny toetoerana moa tsy dia nandaniana vola firy fa ny fanatanterahana ny fianarana tany ampitan-dranomasina ny tena nandaniana vola betsaka eny zao ry neny hitako mety mba ampitombona kokoa ny fiainantsika dia nieritreritra hoe tsy tsara raha miasa be tsony ianao everiko fa fotoana fandraisanao valibabena kosa zao fotoana zao zay zavikely indray ho avoana ry zany fa aza manany iny misotra anao betsaka tokoa ny amin'izany rehetra zany anaka tsy maty raha valy rainao fa ianao ny dimbiny zanaka mahatsango tokoa ianao mahadimbiny anarandray ianao ny reharehako sady voninahitro anaka toy izy hatrany ny fahendrenana ananao tsy namela vata makazo na namela nofo mandraha fotsiny rainao anaka fa tena namela fanahandalana tokoa izy namelanao ianao mivaty namela kafatra anaka ka toy izy hatrany ny fahendrena mba olo vaitaranaka amin'ny fandimby
Neny mangina aloha neny ka aza manao raha masotra an'io moa hoe aza ve dia anapaindrena mihoatra ny dada ka tsy osa kely mihojoro mihitsy ary tsy hanao lambolama dia velively miezaka mibanjana sy manangana ho avy tsaratsara kokoa fotsiny dia izay manankina ny finoko sy ny fanantenako amin'Andriamanitra mino matsy fa mihaino mandraka rehefa sady mamaly vavaka ilay Andriamanitra inotsika ary neny marina tokoa zany anaka fa ono mba hafiriana tokoa moa zany ny andro fialan-tsasatra azonao ty to tena variana ty ambanivohitra ty mihitsy ianao tiako zany hoe mbola manana herinandro ary neny tsy foko loatra ny herineny ty tanàna ty na dia tsy hakan'ny pura ny haiko azy eny so ihany koa aloha anaka fa avy hatrany dia nividintsika ty tanàna ty ny ampy an'ireo tanimbary vitsivitsy ireo rehefa mieritreritra an'ireny lasa ireny ary neny dia mahita fa tena tsara fanasy tsara toetra mihitsy ny be miny everinao moa fa raha olo ka fa nanankinany zavatra tahaka an'ireny tsy efa niova horatsaina tamin'ny fotoana ny arahako ny toetra taminy nandritra ny fotoana nanaovako fanampoam-pirenena ireny dia mbola lehibe mahitako tamin'ny fahazazako ihany hitako hatramin'izao dia izay tokoa mbola tsy hahafoizina antsika ny hatramin'izao lovy saingy izy any dia mazoto mamainga antsika fa tsika mianaka zara raha makany amin'ny zareoko ka hita veriny eny fa ny asa mihitsy no mitana fa zao angeriny eny raha azo atao dia aleo angavino ireo mpanao trano ireo dia mba hasaina fianganondrareo ny fanadiovana ny trano voanatsangana io ka efa manadio ange zareo sisy ataoko fa tsy ilaina hododosana akory zareo efa nilaza tamiko ange le mpitarika any zareo fa raha afaka pitso no anolorany tanteraka amintsika ny asa vita inona ndray ary ty mahataitaitra ny zanako tampoka teo ty tsara kosa rehefa zany tsy misy inona renireny fa tiako vita alohan'ny akarako an'iray ny asako fotsiny le izy raha mandeha amin'izao ange ary neny ka afaka ray volana indray vao mety tafidina ty za manko efa nanome toky amin'ny bema fa andeha hamangy any zareo afaka roa tokom-bolana sady hanararoatra ny fionako aminy mba andreseko lahatra amin'ny findraty amintsika miaraka amin'ny ankonany fa tsy hoe izy rery ay kosa tena faly be raha manaiky araka toetra amintsika ity indray ry be masireo vady aman-janany ko engany mba hanaiky izy rolova fa mikasika ny trano dia izao tsy maintsy vita tanteraka ny fandaminana an'ireo indrindra reo fanaka vao mividiana aza manafoana ianao fefa ao zao ianao nipetraka mandritra amin'ny farapara amin'ny fialan-tsasatraoko ka izay indrindra neriny eny izay ny antony mahadondonana hoe tsy maintsy ho atao azy havitan'io farak'izay aingana mba tiako mihitsy raha efa satariko sady amin'izao fialan-tsasatra zao manko ny fipetrarako atao amin'ito trano ito dia amin'izay zany ny zanako lavo atsiaro tena ho misaranono ese ho ary lovy neny kosa rangaza mampime oatra an'izany ka dia tena mahagaga mihitsy ry jaona ny fandehan-draharaha eto an-tanàna eto ka fa ahoana ry vola tsy mba misonga fa vao mainka aza mihena ny vokatra rehetra azo na fiompiana izany na ny fambolena efa hatramin'ny fotoana tsy nahateo amin'ny be moa nahatsapako an'izany saingy tsy nitena satria ny hevitra fa noho ny tsy fahazaranao mikarakara an'ireo fiompiana sy fambolena na tonga an'izany milamindry vola tato anatin'ny taona vitsivitsy anefa dia tena hita misongadina sy mirariary mihitsy fa mitotongana izay tsy izy ny vokatra rehetra mila fanazavana aminao androany dia androany ihany ry jaona inona mahatonga n'izany rehetrarehetra izany tsy taitra fotsiny ianao raha nabavy inona ary tia taitaitra tis ka fa tiantoko efa mpiakoditra izao koko mbola tsy taitra amin'inona indray tsy mamazo vazainao mihitsy ange ary jaona ka tsy maintsy mbola iariny io ry vola matokisa fotsiny ianao fomba mifandrarana iny io mandeha fotoany tsaroko indraindray na dia izany azy ka indray mandeha ve ny mantavary dia andeha fitsotro be ary tsy nifosotra raha nabaviny tsy ambolemboava aza lefa lavitra fotsiny sainao matoky maninda ho hafa za eto hitazona ny tandrony dia asanao rery jaona matoky mihitsy ndreka tsaroa fa matoa manankina aminao ny fitantanana ny raharaha sy ny fiandidiana ny tanàna eto dia tsy noho ndrom-pihavanana eo amintsika ihany fa noho ny fitokisana anao indrindraindrindra eno no maminoho ny tantely angery jaona ka mba betsaka ihany fa aja omena azy no anaovana azy sorony tadio tsara izay teniko izay
Fantatra ho tsara fa zay mivady tsy afaka sy isana ny ety ambanivohitra no ny asana eny andrenivohitra any. Ny aza andromba angalarina no ahafahako mitsirika aty. Mbola amin'ny anaran'ny fihevanana ary jaona ny tsy hisoronako aminao raha olo-kafangenao ka efa nalako tsy navelako hipetraka iray minitra eto akory to fa tiantoka no hitako amin'ny asanao tsinona ka kefa hoe tsy taitra fotsiny ho ianao raha nabavy jaona indray tsy mandrarak'ilombe-ndo zany raha ny fitokisanao avy dia ndeha atotako vato na valako rano matoko ianao fa tsy maintsy miaron-dory vola ho hitanao inge zany amin'ny tsy tao-pamokarana hitsidikitsy dia efa mampitandrina anao ange ary jaona eno tsy mivazivazy aminao mihitsy afa hosolokolokafy ianao raha mbola mitoy izao fatiantoko izao tsy ny olona voninkiasa akory ny tsy misy fa ny fitokisana anao mihitsy nibetsaka atao anatiko ka izany no mbola elako nenina farafarany aminao sady ianao izay tsy manana fahaizana manokana hoety miasa ny akafy io koa ve moa andeha ariko amin'isa ohatra me fara mifanesona sy fanebahana rendridresy ange zany kafary zany dia ampiasaony maha-olona tsy manana fahaizana manokana ny lahy zany ry jaona raha olany ihany ve ny paisoany akady dia tsy mba hirotsaka mbo salamaka mila mihetsika lahy ry jaona zany angery jaona fa atao hodinao tsy henona akory ny teniko reko avokoa rery zany ry vola tsy hoe tsy mody mandrea fa efa misaitsana sady an'izay tetika hoety manabe vonin-tanàna antsika takatra mori-pariry ry ba fa tsy matory akory fa mierim-panahy matoky io any jaona ry vola eny ary fa dia matoky ianao hatrany ary jaona zay raha nada eny ahoana aloha ny momba n'le resaka nataoko taminao iny tsy mbola nanome valy teny angy ianao ry vola ny amin'le vola hividianana angadin'omby sisa reto moa tena ilaina mifampitombombokatra ange ho ary eny araka ny efa nazavaiko taminao raha no falavany andro zalantsika sady mahatiantoka anoatra ny everin'olona hoe fadiranovan'ireny ire anaranozy izy ny olona mba hoe mpamboly sy piopy nefa ny fitaovana fototra hoety manabe voan'izany asa zany aza tsy ananana fa mbola hofaina sy ndramin-dafa enao nge ry vola ka faly ny manakina fotsiny fa ny tena aton-javatra tsy mampitombo ny vokatra tsy hijerenao akory ka ny vola lasainao kosa ngery jaona ka tsy anarivony fa tena efa netsiny mihitsy eny zay aloha dia mariny ka na ny ahitanan'izany aza nga moramora ozy jaona ka didy maso sy mpanafody ireo ry bavy tsy fitaovanao simba raha-pitso angeo reo fa aritra mataonany sady hoantoko ny fitombom-bokatra raha teo resako ary reny vadiko dia ho hitantsika eo ny toy iny ka zao ny vola fotsiny alefa fa anjarako ny mitantana azy efa nanipiteniteny amin'ny dralam-panefy sy mpanao sarety any ange fa dia miandry vavalatsaka fotsiny sisa ry zalahy reo ny vola ihany no antoko ny fambiazana rery vola raha tsy misy moa ny vola aiza no ahitana fitaovam-pamokarana mahomby noho ny angady tanana sy ny fitaovana nentin-drazana ny fananana fitaovana tsaratsara konge no ahafahana mifaninana sy mampitombo fatra ny vokatra azo raha vovonina fotsiny vola dia manafatra anao ay raha tsy zany amin'ny fahadimy volana ianao tonga dia miakara fa vononikeo ireo vola ireo dia mba hanjaranao ny sisa fa dia inona loatra hono zany zava-dehibe ho teneny lova amintsika zany raha matombola dia efa 14 mihitsy le zalahy iny ko dia tsy haiko mihitsy rery be ma fa dia samy miandry izay vintsika ka so dia mba tapa-kevitra ny akanamana amin'izay raha le zalahy iny dia asa rery be mako izakolo ny manapora misy zany vilano misarina rony mantsy misy henako tao ao mantsy izy to efa mba nanao sangisangy zary tena ny tampoko izay ihany fa ahoana le mba sangisanginy le iaky iny ko takitaky ny inona sy manao ahoana moa zany mba hovinantotininy eny ty ozy izy le mora be sa le sarosarotiny sa tsy misy tsarokisony zay karaza toetra rehetrarehetra zao any tany sainy tamiko teto daholo ry be ma ka efa misy ange zany ihany fa tsy mbola tiamboraka aminao fotsiny izy eny latsainy fefa misy aloha saingy tsy mbola sehoany any mihitsy hony raha tsy tena efa azony antoka ny toetra sy ny fitondrantenan'le olona hitany zany sao ny vinany tsy mahazaka loloha fa maimay niditra fotsiny marina kosa aloha ny azy ny amin'izay lafina izay aleo nge mifamarafara dia ny aty am-piandohana fa rehefa tafiditra ao sary mialy ianao nga mahalala an'izay ambo dimy tafio-dijanako ndrany fa
rehefa ritra ny akoho ampisoko vao hoe mbodika le nidina tao ambala fa tsy zanakondro de asa rery be ma fa raha fotsy be verilona ka miandro zay gadonany a so de mba raha fotsy be verikarika io sany marimarina kokoa fa tsy verilona raha matombola esy mba manany any eo koa ty be mity verilona aloha ny eniko lazain'ny olona fa tsy mbola nandrehan'izany hoe verikary zany a saza ndray lazainy be mafa miopikary ka izy amin'ny mahalalako nizay nikaronao nilaonanao mantsy nizay nilaonanao raha matombola fa mijadona ilovy zany saroposay zaiko tena izy tokoa zay tena klaksona ny fiara mihitsy zany mivoaingana aloha de fa vahady ry be ma milalao tokotany eo dolo ingeny akizy tsy maintsy efa nyvany zay jereo aloha fiara rehefa zany tafiditra ao tokotany zany ko laldianareo la isandao satria ataoko sotetin-dranakirelona ohatinareo atiriny eny a oay mandro soa re anaka mandro soa ianao ay koa ka ato ibe ma manahoany miny de manahoany be ma manahoany nareo rehetra aty e salama toholo zay fa ianao manahoana ry lova ka manahoany zatsy izy ry lova nyreniny se moa fa tsy ndrindao na sododina mihitsy miandry zay zava-baovao lazainy sekanjony zany ry lova lazainy be mafarafotsy be verikary ndray hony any ka miandro zay gadonany mampimiako nareo reto ka za zany nikary ka iza moa ny andrasana eto raha tsy ianao ry lova ianao zany nikariko ka roso izay masaka ary neny a roso masaka nikarinareo tena efa refina be ny za zany ina zao no azo hoaninao ka de tsy misy zavatra tonga de vonina avy atrany eo raha tsy vao mikarakarako ka aza misahirana anao raha matombola fa efa masaky ny akizy ingay zay vomangana andrahon'ny akizy ka aleo aloha andeha akazo vetivety aza manasy ery lova fa raisipotsiny zany aza ela ary be mafafa tena anao na mandra-piverinao avy andry be ma de efa manany le ronono koloa tsy ho ela ka apotsy zay de efa tafaverina eo e ka efa voko zay nikiborsery lova efa nodiny ena sasatry ny dika eto amin'izay ary zato resaka mampitaitaina sy matsindrindona anayda tany am'se zaiko manaotra izy ity no ny akamatatra saribaliana eny tokoa anaka fa de inona loatra ho aty vaovao de efa misarina akamatatra ry ianao ka zay mitaitaiko mamenaka ihany ny ony loany fa aza makazo tondona ohatran'izao nareo e ka ranga sofina rony sa njola maso zatovonatony reniny seko aleo avy atrany de alaiko sarona raha mbola asadaika hatrany sy ihany ny amaky zay ho resaka etiko raha ny tombanay dalo eto ry lova de hoe akanamana am'izay seka androany no amakinysen'ny resaka momba an'izay mampimea mihitsy nareo reto ka tsotra-paiky nareo fa maty bela tena resaka mifanalavitra tanteraka amin'izany mihitsy no resahako anareo androany fa inona ry se eny efa mba mpiasakasa ihany aloha e saingy tsy mbola zany zao aloha mifotodresaka fa zavatra fa mihitsy raha tianareo re de aleo raha pitso rehefa avy mivavaka any am-piangonana iny tsika de miresaka n'izany faminaniana diso nareo zany tsika ka izy azy zany efa faminaniana diso ka mbola anokanandresaka inona indray diso amin'ny apahandry ery ny eny malalako fa zao hoe resaka mikasika ny entovola sy datatojaona le izy fa misy ina ry lova naninona izy da misy atotataratasiny izy da zay ho andry any amin'ny tribonaly any le izy efa nampopozika oatra zany any ny fefaran'ny fiaraha-miasany izy da reny mino aho fa noho ny toetra ratsiny le jauna iny ihany zao zany le mihitsy mantsy ny tena mpanao mpamosavy malemy fangoloka mpampiady angely raha iny jauna iny
no nitoetra ratsy niny mihitsy ange no tsy nahatamana ny asa tao amindry zareo ntsony manoatra no izy reny eriritsy ny tompon'ny fananana rehetra tao tanànako fety lava sy lanonana tsy misy farany tsy misy fetrany an'le iny miaraka amin'ny ireo namany sy taritary eo tanàna rehefa tonga any toerana ne vola de ailiny amiko avokoa ny fotom-pahavoazana rehetra vita n'le jauna tsy valiny hatramina nandranitra ny vola amin'ny filazana fa hoe nanao valy fatony ahy ka de nyrobaiko tsy niraraiko ny fananana rehetra amidiko atsokotsoko ny vokatra sy ny fiampangana samy hafa de nino an'izany koa vene voly o Ramatombola ovinany tsy nino an'izay lazain'le iny moa voly iny ange ny sampony nefa de ny fitoeran'ny sampony iziko fa naninona tokoa ary mifampitory zany izy da ny antovola no mpitoriny iny lany libany dadatoa jauna sy norobarobainy avokoa ny fananana rehetra nahatsana tanany zany misy ampahatany sasany azany io ka efa nataony dadatoa jauna antobola taman'olona mihitsy fisolokina sy fivadiam-pitokisana zany ny fototry ny fitorinana petraky ny antovola enjana ndray zany sakorony zaiko tsara ho azy mihitsy zany misaotra an'Andriamanitra aza raha tsy tonga tany amin'ny asa ny maizina mihitsy ny raharako vitany jauna nge mamorika ny vola mba azahoany manjaka tsy misy mpanelingelina amin'ireo fananan'ireo fa se moa zany ry lova de tsy mba vonina ny taky an'izay zoany se amin'ny anjara lovandrainy se mihitsy zaza natsangana nge se mananjofy ianao amin'izany olona mampiatra lalany se ka tsy zandray no anorony se an'izay tokony ataony se tsy sanatria hoe manary zo ny tena koa na koa hoe manao maso voatoto tany ka tsy andiminy anarandray tsy zany mihitsy ry be ma tsy zany no tsy oronako amin'izany fa zaoko ary eny efa nitenenina andratsy an'reniko ireo efa nanasoketana sy nitorahana azy ka tsy mila an'ireo tsony na de iray dia amin'ny fitenenana aza ampinahitafita tsara anay mihitsy ny ezaka sy ny tahirina ankininy dada taminao ry be ma ka ninona amin'izany raha ny jauna sy voly zany ary se no everiny se ho zava-dehibe ka amoriny se anay sy ny reniny se tahako zao ka raha zany mantsony izy de tsotra fotsiny atao vidiana angely se ka samy manilitra nitsim-baravarany eny tokoa anaka inona mahazava-dehibe an'izany tsy vitan'izany fa zao koa ani mbola misy atotantaratasy ray hafa zay ihany mikasika ny antovola hoe ahoana nisy nitony ndray koa izy fa nitsokombakomba tamina raharaha fanalanjaza hoany andray kako maty le vehivavy nalanjaza ka ny antony tompona ndraikitra voalohany sy voaroroy tamin'izany nitoro ny fianakavian'le maty ka tsy afabela tamin'izany mihitsy ny anto ekeko fa azo azy ny azy sainginy tsy fantatrareo de ity andro ray no anaovana fitsarana azy da efitrano ray no anatanterahana ny fitsarana ary mpitsara ray ihany no voatendry iandraikitra n'izany raha sarobidy sy goavana be izany ka enao zany no hitsara azy dareo eny reriny eny ndray re anako manoloana tsarotra zao ry ny eny adidy sa valyfaty nataoko didy marina sa valyfaty anefa ny adidy amin'ny mampitsara ave za sa amaly fatiny ray aman-dreniko eo ampelantanako ankehitriny ny hoavin'izy da zay nampitondra mangidy sy nampitondra ny fahorinandreo nahitako masoandro mila hevitra avy aminareo ianareo mantsy ry nensy be ma no vavolombelona velona mahalala izay mangidy sy mafaitra indrindra nampitondrain'izy da ireo mila nevitrareo satria izy ireo no tsaraiko nareo ny ankohonako matoky tanteraka amin'ny fahendrenao anaka no be azoko sy ny tezaiko andala amin'ny marina sy ny rariny ary nihitsiny ianao tsy nambosy ianao akahalan'ireny avandrainao reny kosa aloha nitaizanao tamin'ny finoana sy fankatoavana an'Andriamanitra nanatrika amin'ny fianianana nataonao tamin'ny fotoana namohanana ho mpitsara zava-masina sarobidy avokoa ireo rehetra ireo ry lova asakasakao raha andrara kelomby andoha ianao ny adidy asina ny andraikitra voninahitra koa raha adidy amanandraikitra natolotra anao anaka toa avy hatramin'ny farany vazavela iraraka matany zao ry lova no anteneniko manoloana zao adidy amanandraikitra goavana sy mafonja antsoroany se zao iandro be
ny adido ny tsy han'olon-dratsy marina aloha zay e zazavavy tsy endry an-damba sarika zazalahy tsy endry an-damba landy zany so zao izy da ko tsy adidiny sy fa adidiny ray aman-dreniny afa-tsy ny se rehefa navita ny adidy very an-trano ny adidiny trano very an-tanàna adidiny vohatra zana tsorohatra moron-dalana izy da tsy nariko fa narindreniny kibosaokony na ny azika raha meloko izy de oka ny lalàna no anasa azy azy rysia raha tsy meloko akosa izy de oka ny lalàna ihany no anafaka azy zao ny lazaiko ny sery lova iandro be ma ampandefery ny asa ny fo ampanginy ny feoan'ny raha imbonany aza ny nofa mandrahany seno enona mandritra ny fotoam-pitsarana azy da fa ny hevitra raketina sy finosy ny fanamina mahampitsara ny se azony se adidy zany raha ataony se atsirambona ko voaraka avokoa zany tolo-tsaina rehetra zany na ny avy amin'ny enina ny avy amin'ny bema matoko inareo fa tsy misy ataoko raraka tany zany tsaroko mifo atao anaty kanefa le raiko nahitako masoandro tsy mbola reko zay tena heviny mikasika an'ity raharaha ty tsy haiko tsony zay tompon'ny teny farany amin'ity raharaha ty e ineny ibema sa ilovampitsara sa le raiko tsaroko mifo atao anatiko adity sa valifaty no ataoko e a adity sa valifaty marina anaka mifavamandrakarivana ka akino amin'Andriamanitra ny fanapahan-kevitra farany ny feo ny enona fa izo n'ilay mahefa ny zavatra rehetra azo ny fitsarana farany tantarako mada adity sa valifaty tantara mitoy ny soratany fanjarazaha tantara novelomny ny ravo fanitso niaraka tamin'ny sineza faly fietrobeliny ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika bak sara no arivony tantara ny totosainy maningotra adity sa valifaty tantarako mada